mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halebeny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona faly indray izay mideranao sy manome voninahitra ny anaranao amin'izao anio zao. Mbola tafahoana aminao eto amin'izao onjam-peo zao ary inona Jesosy fa anao zava-mahagaga indray ianao amin'ity ora sy fotoana ity satria tsy mba manapo zavatra ratsy zany ianao eo amin'ny fiainanay fa ny tsara trany zany no eritreretinao eo amin'ny fiainanay. Zany Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ny fiainana ianao eo amin'ny fiainanay. Dia indrainao Jesosy androany faly izay ary mangataka aminao manokana tompoka ny fanamasinao hitoetra ty ampanomponao izay milaza ny teninao ary hitoetra any amin'ny olona tsirairay avy izay mandre an'izany teny zany ahatonga fanapakevitra vaovao indray amin'ity andro androany ity ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra indrindra fiadanana ho anao ary ometsika voninahitra tokoa Andriamanitra ny amin'ny mbola ahafahantsika hatrany. Mbola tafahoana eto amin'izao fandarana izao ry rahalahy malala. Be dia be tokoa ny rahalahy lehilahy izay mba maniry anangana zavatra tsara eo amin'ny fiainany nefa tsy mety tafavoaka mihitsy. Be dia be ny tratran'izany. Be dia be ny lehilahy izay mba maniry manana tetikasa eny mety hatramin'ny mba fakely mihitsy aza tonga amin'ny fahatanorana anao an'izany tetikasa zany tonga ny fahalehibiazana roso amin'ny fanambadiana tsy mety tafavoaka mihitsy. Be dia be ny lehilahy manana an'izany mifanindrina mba anao asa tsara, fanindrina mba hiary zavatra tsara ho tafavoaka tsara eo amin'ny fiainana tsy mety tafavoaka mihitsy. Be dia be zany ry havana ary tsy vitsy ny olona izay manenina mihitsy aza ho an'ny lehilahy eo amin'ny atao hoe fiainany manokana. Misy antony zany fa androany tsika dia mba hijery manokana ny amin'ny hoe matony lehilahy anankiray mba tafavoaka tafiorina tsara eo amin'ny fiainany, mba mahatafavoaka ny atao hoe mba tetikasa eo amin'ny fiainany dia ka ho fantatritsika fa misy singa anankiray izay antony apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny lehilahy anankiray ao ka antony mahatonga azy ho tafavoaka na tsy tafavoaka dia tsy inona fa ny vehivavy izay miaraka amin'izany. Androany ny fampianarana dia mba somary vantambantana kely ho an'ny lehilahy rehetrarehetra mba tonga anao hisoroka an'izany eo amin'ny fiainanao fa indraindray mankoriavana dia tena fanapahan-kevitra anankiray eo amin'ny fiainana mahatonga ny firenena anankiray ray manontolo mikorosofahana na dia mbola firesaka firenena kory aza fa dia ataoko hoe fianakaviana anankiray mikorosofahana dia fanapahan-kevitra ny lehilahy anankiray no mahatonga an'izany. Zany hoe mitoy eny mitaranaka faramandimy ilay fanapahan-kevitra ny raisina androany. Androany dia mba te hitondra fampianarana tsotsotra ho an'ny lehilahy androany. Zay fampianarana izay dia andao ataontsika hoe ho an'ny lehilahy dia ny hoe tandremo ny miaraka amin'ny vehivavy manana fanahy amin'ny Jezebela. Tandremo ny miaraka amin'ny vehivavy manana fanahy amin'ny Jezebela. Ahoana zany? Andao ovakitsika ny tenin'Andriamanitra izay mandrakitra n'izany tenin'Andriamanitra zany misy tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ny olona izay ny ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra nataon'ny Elia dia namonoany ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia hanao hoe
ataondreo Andriamanitra mitsoane zany. Iny mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko toy ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Amen. Iza moa ty vehivavy izay miteny ty ry havana? Jezebela izay vadin'ny mpanjaka atao hoe Ahaba. I Ahaba moa dia nanjaka teo amin'ny firenen'ny Israelianina tany amin'ny taona 770 ka hatrany amin'ny taona 350 talohan'i Jesosy Kristy tompo tany ho any izy nanjaka. Nanambady io mpanjakan'ny Israely i Ahaba io nanambady ny vehivavy natao hoe Jezebela. Ity vehivavy Jezebela ity raha ny marina dia zanaka mpanjaka ihany koa izy io, mpanjakan'ny Sidona tamin'izany fotoana zany, ary dia nanambady any Ahaba izy. Nitetika ity Jezebela ity, ny antony tena nanambadiny any Ahaba mpanjaka dia takitaky ny hoe mba te hanao izy fifanarahana ny amin'ireo fanjakana anankiroa reo, zany hoe ny fanjakana Israeliana sy ny fanjakana Sidona tamin'izany fotoana zany ka dia nanambady izy an'io Ahaba io mba azahoany manao nitetika rehetrarehetra. Dia nanaiky nanambady an'ity Jezebela ity tokoa zany i Ahaba. Iza moa Jezebela? Araka ny voalaza teo dia hoe zanaka mpanjaka izy io ary mipoirany no efa misy fanamaloto. Asa nazo an'ity Ahaba ity nahoana fa dia nanambady an'io Jezebela io izy. Rehefa nanambady an'io Jezebela io izy ny zavatra tena mitranga teo amin'ny fitondrany Ahaba. I Ahaba nefa dia azo lazaina fa tena mba mpanompon'Andriamanitra ary nanaiky an' Jehova Andriamanitra Ahaba. Fa saingy noho ny fisiny ty atao hoe Jezebela ity teo amin'ny tokantrano sy teo amin'ny fanjakany dia tsy dia tena tafavoaka loatra Ahaba ary tena tsy afaka nampanjakany io atao hoe Jehova Andriamanitra io loatra izy. Fa tsy maintsy ty Jezebela ity foana ny tompony teny farany teo amin'ny fanjakana. Hitantsika tsara zany tantarany lipa aminany zany teo amin'izany fanjakany Ahaba zany. Misy ireo atao hoe mpaminany bala zay tsisy afa-ty Jezebela ity no manana azy. An'io Jezebela io zany mpaminany bala zany dia niady tamin'ireo mpaminany bala ireo Eli. Dia rehefa nisy mosary tamin'izany fotoana zany dia Eli no mpaminany teo amin'izany toerana zany ary mba nanao fanamby Eli. Fantatsika zany tantara zany, tsy ho azavaina lava loatra fa Eli nandresy tamin'izany fotoana zany satria 500 lahy ireo mpaminany bala tamin'izany fotoana zany zay nitariny ty atao hoe Jezebela ity zay vadiny Ahaba mpanjaka. Dia Eli nandresy satria ny Andriamanitra Eli no nandatsaka afo. Fa dia nangena ena teo ny mpaminany bala ary dia novonony Eli daholo reo sy mipiara-dia tamin'ireo mpaminany bala rehetrarehetra tezitra Jezebela satria tonga tany amin'ny Jezebela zany. Hitantsika amin'izany fa le Ahaba mpanjaka ohatra tsy miteny mihitsy, tezitra Jezebela toy izy hoe raha pitsomaraina ihany dia hovonoko ianao. Izy zany no mamoaka didy fa tsy lay mpanjaka. Inona no tiana ho tenenina amin'izany? Le mpanjaka atao hoe Ahaba na dia nanjaka teo aza ohatra tsy dia tena navita ninina loatra, tsy dia afaka namaolana loatra noho ny fisity Jezebela ity. Inona ny lesona voalohany mba tiana ho tenenina amin'izany raha lasanam-pavy? Raha tianao lehilahy ny aomby eo amin'ny tokantranonao, ny fianakavianao sy ny taranakao izay mbola handimby rehefa avy eo dia mila fakafakainao tsara ny vehivavy miaraka aminao. I Ahaba dia voalaza teo hoe tsy dia navitininina loatra, tsy afaka nanapa-kevitra loatra, be dia be ny lehilahy tsy afaka manapa-kevitra na loham-pianakaviana aza noho ny ataony vadiny izay manana fanahy tsy milamindamina loatra ny anatiny any, manana fitondran-tena tsy milamindamina loatra ara-panahiny anatiny any, ary dia tena misolo-toerana mihitsy ny loham-pianakaviana ny vehivavy indraindray. Takan'izany nataon'ity Jezebela ity. Izy moa dia tena hatreo amin'ny fanjakana mihitsy, voafatotra Ahaba mpanjaka, tsy afaka manao ninninina. Be dia be ny lehilahy takan'izany, voafatotra, tsy afaka manao ninninina noho ny ataony ny vehivavy. Diso safidy raha izay ny azo itenenana azy. Oza taminao teo hoe ny lesona voalohany dia izao hoe ho an'ny lehilahy rehetrarehetra alohan'ny hidirana fanambadiana, aleo raha lamba jerena tsara, fakafakaina tsara
izy io vehivavy miaraka aminao io fantatrao mihitsy zay raha tsy misy ilay fotoana iarahana aloha ekeny zany zany ange mba ilana n'zany fotoana hoe mba miaraka zany mifamofo zany anady adina tsara zany hitatsika tsara fa hojerentsika ao arena kely eo ny amin'izany hoe Marisy Josefo zany efa mpifamofo zany Marisy Josefo zany voalaza ny filazantsara zany mpifamofo zany fa rehefa hitan'ny Josefa fa bevoka tsy nanambady ty Marie ity dia saika ametraka azy izy ary tsy te hanala baraka azy noho ny fiarahamonina fa dia ametraka azy amin'izao fotsiny zavatra atao hoe teo amin'ny lalan'ny fiarahamonina aloha zany dia nanahadiady mihitsy zany ity atao hoe Josefa ity va ho ampakatra vehivavy anankiray hojerentsika zay ao aoriana kely ao fa eto tsika dia mijery an'ilay atao hoe Iaba voafatotry ny vehivavy anankiray dia zavatra noteneniko anao teo dia hoy aho hoe mba jereo tsara ny vehivavy zay ho ampakarina mba jereo tsara ny vehivavy zay ho vadiana fa io manko tsy vitany hoe izy ny tiako io manko tsy vitany hoe mety io manko riavana tsy vitan'ilay hoe hoentina mbavaka rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano tadidio tsara fa zany hoe sehatry ny fitondrana mbavaka zany a dia misy fenitra eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny zavatra rehetra akory no entina ny mbavaka hitatsika fa rehefa voafatotra zany ty atao hoe mpanjaka aby ty na dia mpanjaka aza mpanjaka ny manana ny fahefana rehetrarehetra mpanjaka manana ny atao rehetrarehetra kanefa rehefa tafiditra tao anatin'ny ty atao hoe vehivavy Jezebely ty zay manana fanahiny sampy manana ny fanahy manohatra an'Andriamanitra manana ny fanahiny fijangajangana manana ny fanahiny falotona eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka nanao ninnininy ny Aba za teteny aminao rahalahy nampanompon'Andriamanitra azy ianao ka tafiditra ao anatin'izany vehivavy atao hoe manana fanahiny Jezebely zany za tena teteny anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy tafavoaka amin'izany ianao irosany ny fanambadianao mety hiteny ianao angambany manao hoe ka ozy ny pasteranay hoe efa netiko ambavaka fa ianao mihitsy ny fitaovana anovan'Andriamanitra azy za dia teteny eto an'ny lehilahy tsy marina zany riavako matony tenin'Andriamanitra misy ny atao hoe zioga tsy atonina misy ny atao hoe zioga tsy atonina dia misy zany ary rehefa tafiditra ao anatina zioga tsy atonina dia tsy mitombona ny fitondrana mbavaka ka dia hoe hoentina mbavaka mba ho afaka ny zioga satria ny tenin'Andriamanitra nefa mitary-dalana anao mba tsy ho hiditra ao anatin'izany ziogo zany ianao be dia be mihitsy ny olona diso any anatina fivavahana manao an'izany hoe hoentiko ambavaka fa za no fitaovana hoentin'i Jesosy manova nyity vehivavy ity tandremo rahalahy tsy zany ny taridala ny tenin'Andriamanitra tsy zany ny taridala ny tenin'Andriamanitra ny Koritianina dia milaza hoe aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mindro zany ny tenin'Andriamanitra zany aza mety asiana zioga hikambanana amin'ny tsy mindro Koritianina faharoa toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo dia milaza toy izao aza mety asiana zioga tsy antonona hikambanana anareo hikambanana amin'ny tsy mindro fa inona ny iraisan'ny famarinana sy ny fahotana ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala mazava zany tenin'Andriamanitra zany ary zany tenin'Andriamanitra zany koa dia miatra koa zany any fanambadiana tenin'Andriamanitra ny fampianarana dia hoe ny vadin'ny olona pino dia tokony pino ihany koa vadin'ny olona kristianina dia tokony kristianina ihany koa na voanty aby ity zany dia zao tsotra kely ataoko hoe tsotra kely nefa zava-doza teo amin'ny fianakaviana sy ny firenena ray manontolo mba manompo an'Andriamanitra ihany Aba mpanompon'Andriamanitra ary tena mba atao hoe zavatra misongadina angery avana zany hoe mpanjaka mba manaiky manompo an'Andriamanitra zany nefa no nanambady vehivavy anankiray tsy manompo an'Andriamanitra tsy manaiky an'Andriamanitra tsy vitany hoe tsy manompo akory aza fa tena manda an'Andriamanitra satria ny fanahy ao anatiny mihitsy ny manda dia voageja Iaba lehilahy anankiray na dia manana an' Jesosy aza na dia nanaiky an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina azy ka manambady vehivavy anankiray manana an'izany atao hoe fanahy Jezebela izany za dia teteny aminao voafatotra ianao rahalahy
voafatotra ianao zao nefa ny olana ny tenin'andriamanitra dia tsy maniraka anao mihitsy anao divorce tsy maniraka anao fisaraha-panambadiana zany fa de zioka tsy maintsy hoetinao zany raha ny tenin'andriamanitra tsy tokony isara-panambadiana zany ianao inona ny zavatra tokony atao aty amboalohany a de efa tokony fatarinao tsara hoe inona ny safidy tokony ataonao mba tsy voafatotra anao taka ny ty aba ity aba ny oa de mba teanao zavatra fa tsy afaka manao ninninna Jezebela avokoa no manapa-kevitra rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana tao anaty tokantrano ohatrany hoe misy skotsa mihitsy zany ny vavany aba tsy afaka miteny tsy afaka manao ninninna manahirana zany raha lamalala fantaro ny vehivavy arahana izy vehivavy arahanao io zany ho ia aminao teny mba ilaniny atao hoe mba fotoana fiarahana voalohany zany mba ilana an'izany fifankatiavana voalohany manadiady azalahy andro amin'ny fanomezana sy ny safosafo azalahy andro amin'ny fiarakarahana fotsiny rahalahy fa io fotoana iarahanao amin'io vehivavy iarahanao io de tena lanio mihitsy anadiadinao tsara izy fantaro ny ray aman-dreny fantaro ny fototry ny fanahiny any ny tena zava-dehibe tsy lay fototry ny diplôma ny akory ny tena zava-dehibe fa ny fototry ny fanahiny vehivavy miaraka aminao io izy io tsy mibika manindry ny tena zava-dehibe fa izy ara-panahy io vehivavy miaraka aminao io eto ianao de fantatry fa manomboka misokatra ny sainao hoe zava-dehibe ny fototra ara-panahy ny olo anankiray zay rahanao ka tonga anao a tsy ho tafaraikitra ao anatina atao hoe zioka tsy antonina anao samotraka ho tsaraina fivarotena ny janga tsy misy ho lazaina nanenina fahoaizamo nanotaka tratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro ianao e mpanota voasamotraka ho tsaraina ivarotena ny tsanga tsy misy ho lazaina nanenina fahoaizamo katratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro satritratrianao fa nanota teny masombahoaka na ilikianao na niavana kode nandroke androaleo milaza fizao ravonni bebakianao Jesosy mikosikireo fahotarana tao ireo zavatra vitatrizay te amo ifo te amo no teny indraindray matahotra mafiao anaty ka te isafidy ny faty teny antsovonjy sady nitady mpamonjy naveana ny fony fa nialina sao tsy maraina
katrakaonilo fa Jesosy mpamonjy mbola tenaina afaka madiodio fizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandehana amin'ny fony fa ny alina sao tsy ho maraina katrakaonilo fa Jesosy mpamonjy mbola tenaina afaka madiodio fizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony zava-dehibe ry havana ho an'ny lehilahy ny fisafidianana ny vehivavy izay tena mahiombom-piainana aminy mandritra ny androm-piainany vehivavy tsara vehivavy mendrika fitaka ny atsarataresin'ny bika fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany ny deraina zany ny tenin'Andriamanitra zany tsy fantatra moa tsy voalaza ato anatin'ny baiboly hoe mboatry ny ahoana ny bika manindrika ty atao hoe Jezebely ty zay manana fanahan-devoly manana fanahy sampy manana fanahy demoni mianana fanahy famonona manana fanahy fijangajangana ao amin'ny daholo zany rehetrarehetra zany hitantsika tsara fa rehefa fantany Eli hoe namono ny mpaminany ny bala de ozy izy hoe zako tsy maintsy mamono ary lay Eli mihitsy no ovonoko eto toa zany de mba hiteteny amin'ny rahalahy rehetrarehetra maheno an'ity tenin'Andriamanitra ity hitantsika tsara fa rehefa tafatsofoka tao anatin'ny fanambadiana any Jezebela Iaba de tsy nisy tsony zany atao hoe fitondrana mibavaka ny Jezebely zany mba hiova izy tsy mitombony zany zay de mamerina tsy mitombony zany ny ravako ekena fa misy lafinjavatra hafa sasany mety hoe hoentina mibavaka rehefa tafatsofoka ao anaty tokantrano ianao ekeny zany aloha izy tsara mihitsy ny fampianarantsika androany pino sampino no miaraka ny misy zavatra mba hoentinao mibavaka ho an'ny vadinao io na ny lehilahy na ny vehivavy mba samy fampitondra mibavaka toetra fahazarany ratsy asa sy ny sisa mety fahalemena hoentina mibavaka afahany tompo satria dia kapoka teo amin'ny hazo fijaliana mafaka izany mety ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia kapoka miaretina fahazarany ratsy teo amintsika rehetrarehetra afaka zany fa kosa ny amin'ny atao hoe zioga tsy atonina averina tsara fa kosa ny amin'ny atao hoe zioga tsy antonina itsofoana ao anatina vehivavy anankiray tokantrano itsofoana ao anatina vehivavy anankiray dia tsy mitombona ny hoe hoentiko ambavaka izy fa zany ny fitaovana nataon'Andriamanitra ampiova azy tsy mitombony zany na inona tenenin'ny olona na inona mety ho analizy ataon'ny olona raha baiboly tsy manaiky an'izany Andriamanitra matoa Andriamanitra efa manafatra ty amin'ny epistily Korinthiana faharotoko fahinana aza mety asiana zioga tsy antonona tsy atonona ny Ahaba mihitsy angery avany Jezebely fa nidirany ihany ka rehefa tsy atonona anao mihitsy vehivavy io fa hidiranao ihany de misy zavatra tsy maintsy zakainao mandra-pahafaty averina tsara rehefa tsy antonona anao nefa mbola hidiranao ihany de misy zavatra tsy maintsy zakainao mandra-pahafaty za zao de teny aminao raha misy vehivavy anankiray zokonao 10 taona na 12 taona tsy antonona nge zany ravana raha eo amin'ny lehilahy zokonao 12 taona ave de mbola hidiranao ihany de ozanao hoe rehefa ave de hoentiko ambavaka izy mba hanana fotom-pisainana
vehivavy anankiray mba mitovy fotoana amiko asa ianao ve zany le 5 taona sa tsy fantatro am'izany fotoana zany de izy 7 taona de oentina ho ambavaka mafy mihitsy zany io vehivavy mba hanana fotom-pisainan'olona 5 taona fa izy efa 7 taona tsy mitombony zany matean'Andriamanitra rahalahy sarotra zany tsy zany ny zavatra oentina mbavaka fa ny oentina ho ambavaka dia mialoha fanambadiana oeto ambavaka ny vehivavy zay tokony hovadianao asa raha mba azo sika tsaina riavana ny lanjan'izany atao hoe vehivavy izany miara-dalana amin'ny lehilahy anankiray ito zany dia mba te andingana kely atsika mitantarany testamenta vaovao zay tena nisy lehilahy anankiray zay tena fatra-pandinika fatra-pitandrina ary noho izy zay tena akaiky an'Andriamanitra loatra de natoron'Andriamanitra hevitra izy ity aby ty aloha angamba raha miverina kely tsika de ohatran'ny tsy fantatro hoe inona ny nataony talohany nanambadiny an'ity atao hoe Jezebely ity nandinika ve sa nanontany ray aman-dreniny sa mba nanontany mpanolotsaina sa nanontany aniza fa sady nitsofotsofoka fotsiny fa de tena manja loatra ve ty atao hoe Jezebely ity tsy fantatra sa nanambola loatra sa nahita zanaka mpanjaka fa indraindray matsy ny lehilahy de tahaka an'izany zanaka zao fa Jezebela zanaka mpanjaka ka de mahita an'izay ny lehilahy zanaka zao taranaka zao sy ny sisa rehefa mahita an'izany moa tsika indraindray mahazo an'le atao hoe lova tsy mifindra eto amintsika eto a Madagasikara de mbola misy an'izany na nivotany na ny faritra naiza de misy an'le atao hoe rehefa taranaka andrina de andrina ihany ry avako malala tsy any nen'Andriamanitra fa nataranak'iza rehefa zioka tsy atonona dia tsy atonona eto amintsika matsy de misy an'izany ny taranaka andrina vatsy amin'ny faritra atsony de tsy maintsy andrina ihany ny vadiny iny olona iny nefa tsy fantatrao fa efa manompo razana iny olona iny tsy fantatrao fa efa manompo sampy zay amarinina foana ny amin'ny hoe fomban-drazana amarinina foana ny amin'ny hoe ny am'izao fa fomba malagasy zany ka tsy maintsy zao ny atao voaingana ny nahita an'izany tao amin'ny ainao manjery tamina televizion anankiray ny fomba malagasy zay manahirana moa manazava am'izany amin'ny fandarana tahaka an'izao indraindray kanefa tsy maintsy lazaina ihany manohatra n'Andriamanitra na inona ho teneninao mitsofoka amina fianakaviana tahaka an'izany mpanompo sampy tahaka an'izany zioka tsy atonona ary eo riavana de tsy misy mitsy ho ia aminao ihapa de tsy afaka mitondram-bavaka ny Jezebela hoe mba hisory am'izao ty Jezebely ty fa namalotony efa ao anatiny sarotra zany riavako alohany idiranao mitondram-bavaka eto ho ia aminao de verina kely amin'ny tantarany amin'ny itsambikina kely any amin'ny tantarany testamenta vaovao de misy an'ilay mpivady zay tena fitaratra loatra de tsy iza fa Josefa sy Maria hitatsika tsara fa raha ra-piarahamonina fotsiny de tena nitandrina be ty Josefa ty tandrina be Josefa atoka hoana ozy izy no apakatra vehivavy efa be voka sarotra zany noho izany ny zavatra atoko de zao ho apetrako mangingina izy za tsy anala-baraka za tsy kasika azy za tsy aninina azy normal zany fantahina mipetraka mantsy de hoe mba ahoana koa ary nataon'ity Josefa ty tsy mba manontany amin'ny Maria ve mba ahoana koa ary ty nataon'ity Josefa ty tsy mba manontany hevitry ny ray aman-dreny ve fa raha ra-piarahamonina tsotra fotsiny de zao normal ary tena manaraka ny fenitra tsara ny fanapahan-kevitra Josefa nefa misy zavatra mihoatra lavitra noho izay no tenenin'Andriamanitra azy ary eo no mampiavaka ny olona akaiky an'Andriamanitra rahalahy mialohan'ny fanambadiana no isorohana ny zavatra goavana miatra manaina ara-panataka an'izany fa tsy ao anaty fanambadiana ary mialohana zany fanambadiana zany de niditra tsehatr'Andriamanitra eo no mahafinaritra ny miaraka amin'ity atao hoe Jesosy Kristy tompo ity Andriamanitra velona niditra tsehatr'Andriamanitra zao no izy ry Josefa ozy izy aza manana eritreritra mihitsy ianao ametraka ny Maria vadinao na hiala aminy fa io zaza io de zaza avy amin'ny fanamasina fa tsy zaza avy amin'ny lehilahy hafa any no mantsy ny tena tsy zakany Josefa any ny tena tsy mety amin'ny fiarahamonina any no mitarika ny fitoram-bato mandra-pahafaty vehivavy anankiray hoe tratra ny jangajanga tahaka an'izany
hitatsika fa any amin'ny jauna toko fahavalo dia nisy vehivavy azo nijangajangany toram-bato hoe nentina teo amin'i Jesosy mihitsy zany e. Tsy hidirantsika laly ny tantara iny aloha fa manana ny sehatra manokana koa iny tantara iny. Fa ny fanapahan-kevitry Josefa dia ny ametraka ny Maria. Rehefa tonga ny anjely, tonga Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely nanazava ny sainy Josefa, dia niova hevitry Josefa apakatra ny Maria. Za tena teteny aminao rahalahy, raha tsy Andriamanitra no miditra antsehitra eo amin'ny fiainanao, manazava aminao ny momba ny vehivavy izay hovadianao io, tsy fantatrao zany io. Misy zavatra tsy ho takatra ny sainao mihitsy io, ary eo no tena hoe arena be an'ny lehilahy mandray an' Jesosy aloha, zay vao mandray vehivavy. Za teteny lehilahy eto, alohan'ny andraisanao vehivavy, Jesosy raisina aloha rahalahy, manenina ianao fa tena miteny ianao manenina tongotra matanana ianao. Jesosy raisina alohan'ny andraisanao vehivavy mba tsy hidiranao amin'ny Jezebela. Fantatrao mihitsy ny ara-panahy ny vehivavy io, raha tsy Jesosy ny manome famantarana anao ny amin'izany, ary omeny anao maimaim-pony zany. Ary zany mihitsy natonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy omeny anareo maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Tsy omeny anareo maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Zava-dehibe nge zany, afaka malala e. Ary zany no mahafany hoe lehilahy manana an'Andriamanitra alohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana vao mapakatra vehivavy anankiray. Iverintsika any amin'ilay hoe tantarany Ahaba sy nanambady an'i Jezebela. Raha mahomby ny lehilahy anankiray dia fantatritsika tsara fa tsy izy rery ny mahomby, ary tsy hoe izy rery ihany koa no mampahomby ny fiainany. Raha ohatra ka mikrosifahana ny lehilahy anankiray ao amin'ny tokantranony, dia tsy izy rery ihany koa mety ho antony zany, fa misy antony anankiray goavanao anatin'ny tokantranony dia ny vehivavy izay miaraka aminy mampikrosifahana aminy na mampahomby azy. Misy zany. Hitatsika tsara angery avany zany Samsona nanambady an'izany vehivavy atao hoe niaraka tamin'ny vehivavy atao hoe Delily zany. Krosifahana ny fiainan'ny Samsona. Delila mpijangajanga, vehivavy Filistina, efa nitenen'Andriamanitra, efa nanary ny ray aman-dreniny. Fa ngala izy dia tsy mba misy vehivavy hafa mihitsy eto. Ka izy ny tiako, ka izy ny zao. Tsy misy tsony, dia miteny aminao eto, tsy misy tsony zany hoe entina mbavaka zany Delila. Tsy any ny resaka, miaritra ny Delila, zay ny azo atao. Ary ny tena nafinaritra zany tamin'ity atao hoe Maria sy Josepha ity dia zao, rehefa nentina mbavaka, rehefa nitsofoka Andriamanitra, satria akaiky an'Andriamanitra loatra i Josepha, tsofoka niditra antsehatra Andriamanitra, dia nanazava ny sainy Josepha. Mahazava ny sainao raha lehilahy rehefa akaiky an'Andriamanitra ianao misafidy vehivavy anankiray. Tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana dia milaza manao hoe iza no mahita vehivavy tsara, iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia tahaka ny voangy. Avo lento zany ry havana. Ohabolana 1:30. Ny 10:10 dia milaza an'izany manao hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Aza dia mitsambikimikina loatra rahalahy. Fantaro ny fanahin'ny vehivavy izay miaraka aminao, io tena zava-dehibe. Misy vehivavy anankiray izay nafinaritra tato anaty baiboly, dia tsy izy zany fa Estera izay nofidiana ho vadina mpanjaka tamin'izany fotoana zany. Vasti moa lay vadin'ilay mpanjaka tamin'izany fotoana zany, lay tsy nanaraka ny tenin'ny mpanjaka. Zany koa dia mbola olana koa zany, ary dia nisoro ny mpanjaka somatsara izy tsy ho vadiny. Fidy vehivavy anankiray ny mpanjaka ary tsititra lalantsika aloha tany amin'ny testamenta taloha, fa fiainana taloha zany. Tsy zany nataontsika atao hoe akana lesona koa re dia rehefa tsy makatondra mandeha zany ny vady dia alao koa mifidy fanirony, dia mifidy fantelo, dia mifidy fampolony. Tsy an'ilay resaka eto, fa lay fomba ny fidianana ny Estera. Feno vehivavy tao an-tanàna tamin'izany fotoana zany, feno vehivavy tao an-tanàna. Niomana nandritra ny heritaona manao ny fomba amin'ny vehivavy rehetrarehetra fa iseho mpanjaka. Vehivavy anankiray nefa nofidiana, vehivavy amanala ny mandalo eo amin'ny mpanjaka. Ataontsika ohatrohatran'izay fa tsotsorona fa fotoanantsika moa tsy dia ampy loatra. Fa ty Estera ty dia mba niteny tamin'ilay dadatoany atao hoe Mordekay. Fa dadatoany Mordekay moa no nanomana azy, ohatran'ny ataontsika amin'izao fotoana izao le atao hoe coach angamba ny filaza azy. Dia mba nomany ny Mordekay izy,
de mba niteny tamin'ilay dadatoany izy hoe za ozy izy ohatrany tsy mety amiko ny fomba fiomanany reto vehivavy reto na ny fomba fitafiana sy ny fitsiketsehana fa zange ozy izy vehivavy jiosy fa aleo za ozy izy mba anao ny fiomanana tsotra ihany. Ny vehivavy rehetrarehetra manomana ao anatin'ny heritaona akanjo, kiraro, lokomena, osorana amin'ny tarehiny, volo tsy fantatra raha amin'izao fotoan'izao mety 3 volana angamba makany amin'ny coiffure fotsiny satria miomana ho vady mpanjaka. Ray volana sy tapany angamba manao lokomena fotsiny satria miomana ho vady mpanjaka. Ohatrohatran'izany. Ngamba ny ray volana eo amin'ny fitaratra fotsiny mijery kiraro satria miomana ho vady mpanjaka, mivoaka miditra, akavia akavanana, aloha arina satria miomana ho vady mpanjaka. Fa Estera tsy mba tahaka an'izany. Raikitra ny fifaninanana. Tonga ny andro izay sehoany eo am-panjaka. Samy miseho daholo, milahatra tsirairay, miditra tsirairay vehivavy, tsy anankiray izany fa manjatony angamba tsy fantatra tsony. Na mety mihoatra lavitra noho izany. Miditra tsirairay, miditra amin'ny vehivavy anankiray ka tsy tahitra amin'ny mpanjaka, miditra amin'ny vehivavy anankiray tsy tahitra amin'ny mpanjaka, miditra amin'ny vehivavy anankiray tsy netsibolo ny mpanjaka. Fa voaniditra Estera tamina fitafiana tsotra, tamina fanahy tsotra, tamin'ny fiomanana tsotra, voaniditra fotsiny Estera nitsangana ny teny mpanjaka. Ty ozy izy no izy. Tany aloha rehetrarehetra tsisy voarainy, tany arina mijanona ranomaso avosona angamba tao tanàna tamin'izany fotoan'izany tsy fantatro mananatra anareo vehivavy izay meno an'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy ny fihetsiketsehanao ny zava-dehibe. Fa ny fanahanao no mikaonty eo anatrehan'ny lehilahy izay tena manana n'Andriamanitra marina. Tsy pihako tsara, tsy lehilahy be kaprisy, fa ny lehilahy tena manana n'Andriamanitra marina. De ny fanahan'ny vehivavy no mikaonty betsaka aminy, fa tsy ny botiny, na ny patalohany, na ny lokomenany, na ny ranomanitra, na ny volany, na ny diplômany. Tsy any ny problema ny lehilahy tena manana n'Andriamanitra, fa ny lehilahy tena manana n'Andriamanitra. De ny fanahy ny tena zava-dehibe aminy. Hitantsika amin'izany fa ty Estera tia zavatra tsotra fa nitsangana ny tenan'ny mpanjaka, izy ny voavidy ho mpanjaka. Tahaka an'izany ny zavatra tiako ampitaina aminao, mba tsy hidiranao anatina atao hoe zioka tsy atonina. Tahaka an'izany ny zavatra tiako ampitaina aminao androany raha lehilahy, mba hatonga anao hanorina firenena vanina. Omeo vehivavy endry aho, hanorenako firenena tsara sady vanina. Hitantsika tsara fa miatratrany amin'ny firenena ny fanapahan-kevitry ny lehilahy anankiray. Tsy manana an'izany fanapahan-kevitry zany ianao raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ry avako. Androany ny tenin'Andriamanitra dia tonga taminao raha lehilahy hoe tandremo ny fanahiny Jezebela, tandremo ny vehivavy manana fanahiny Jezebela, anorenanao tokantrano na iarahanao olo tianao, fa lasa zioka tsy atonina izany. Ary eto dia mamarana an'izao tenin'Andriamanitra izao dia miteny antsika manao hoe ry havako malala, rehefa zioka tsy atonina dia tsy atonina fa tsy forsena ho atonina. Tsy any ny tenin'Andriamanitra fa tsy atonina egala tsy atonina. Noho izany tsy misy an'izany manao hoe ao anatina zioka tsy atonina kristianina manambady silamo ohatra zany mahitsy be ny tenin'Andriamanitra ka tonga anaty tokantranonao ka dia hoe izy ny tiako fa zany fitaovan'Andriamanitra hanova azy. Tsy mitombony zany ry havako, efa nahita n'izany tokantrano zany, tsy ray na roa fa ampolo ny hitako tamin'izany hatrany ny firenena hafa izay mba nesako nitsidiako sy nesako, nahita n'izany a malagasy manambady finoana hafa musulmane fa tsy tafavoaka ny ara-panahiny zany olona zany. Ary tena zioka tsy atonina ka tsy any anaty tokantrano ianao no miteny manao hoe entiko ambavaka izy mba hivadika ho kristianina. Tsy tafavoaka amin'izany ianao ry havako. Zavatra fa noentina mibavaka, fa zany zavatra zany dia fanahy omen'Andriamanitra anao mifidy vehivavy mihoatra lavitra noho ny voangy. Maninona raha tia alono misafidy tsara ianao fa tsy ao anaty tokantrano voankahatra naka fanahan'Andriamanitra hiteny hoe entiko ambavaka izy. Mafimafy ny fampianarana, mety ho sarotsarotra takarina ve? Zany efa teteny aminao androany fa manao hoe farany mora takarina kely zany satria zao mialohan'ny tokantrano eto ambavaka ny vehivavy izay iaraka aminao ary dia ianao hitandrina tsara ny amin'ny vehivavy miaraka aminao isore dia manana fanahiny Jezebela ka ho sahirana ianao fa tsy afaka miteny ianao anaty tokantrano eo anao voagaga hoe ty vehivavy maivandoha, ty vehivavy zao be famalina, ty vehivavy zao ka manana fanahiny Jezebela ary izy tsy atao ahoana. Io ny vadinao tsy maintsy aretanao mitandrema rahalahy malala, mitandrema tsara ka dia mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy fa manana vahaolana tsara Andriamanitra ny amin'ny vehivavy hoe mba tianao hovadiany zany manana olona be dia be Andriamanitra isafidianana, manana olona tsara indrindra Andriamanitra omenanao izay manana ny fanahiny Jehova Andriamanitra, manana ny Jesosy Kristy. Ary zany no mampanankarena ny olona hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tompo mahery izy rahalahy fa manana anjara tsara ianao amin'ny Jesosy Kristy. Aza kivikivy zany, aza maiky fa tsy hoe tonga ny fotoana tsy maintsy anambadiana dia tsy maintsy manambady dia mivoaka dia ny amin'ny trottoir dia misarika vehivavy anankiray fa zany mavony lehilahy koa amin'izao fotoana izao. Tsy mamaiky zany,
tsy misy fotoana fa alao an'andriamanitra no mamaritra an'izany ary zany no ifihirana tsara bokony ny oabolana bokony tonkiran'ny Solomona zafady manao hoe aza manataitra ny fitiavana raha tsy fa ny fotoana nisy tapitra ny fotoanantsika te ampahiranao rahalahy oka tsy ho tafatsofoka amin'ny vehivavy manana fanahy Jezebely ianao ka tonga anaty tokantrano vao tsy tafavoaka vao manenina fa manana toe-po sy toe-panahy tahaka ny Josefa mahazo vehivavy tahaka ny fanahiny Maria tsotra tsy niteniteny Andriamanitra nanavitra azy avitra somatsara ny tokantrano tafavoaka somatsara teraka somatsara Jesosy Kristy mpanavitra izao rehetrarehetra zao ary zany ny tokantrano tokony hanananao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany solofo Raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra. Satrani